Miravantsika sy misy aina-ndray ary amin'ity anio ity e. Misy izy manohy ihany no miresaka aminareo ary zahako no nanao fampianarana malagasy anareo. Nijerentsika androany izany dia momba ny filazam-potoana. Andeha arahantsika izany e. Voalohany indrindra dia antantsika hoe inona ny atao hoe filazam-potoana. Ny filazam-potoana dia toe-trananan'ny teny iray izay manampy amin'ny fahafantarana ny fotoana, ny sehoan'ny zavatra iray. Mizara telo ireo filazam-potoana ireo. Voalohany indrindra dia ny lasa. Ny lasa dia jerentsika ohatra ny taona 2024. Izy io izany dia toetrandro efa lasa. Ny ankehitriny ny fizarana faharoa. Ankehitriny tsika izany dia taona 2024 ary ny fizarana telo farany dia ny hoavy. Hoavy dia ny taona 2024. Ao tsara, ndao ara-tohizantsika. Ny filazam-potoana ankehitriny ny androany izany dia manondro ny fotoana manakaiky ny fotoana itenenana. Ao tsara, izao avy ny karazany afaka itenenantsika ny ankehitriny. Afaka mitenitsika hoe anio, androany, izao, ankehitriny, izao ankehitriny izao sy ny sisa. Dia jerentsika ny ohatra ireto fraza ireto. Androany aho no mianatra lesona. Androany aho manao malagasy. Tsy maintsy mody aho izao. Zay jerentsika raha manaraka e. Manaraka ny filazam-potoana lasa. Izy io dia manondro ny fotoana alohan'ny tenenana. Izany hoe reto avy ny karazany: omaly, afakomaly, herin'ny androany, herin'ny omaly, iray volana lasa izay. Ao tsara, dia ohatra raha nijerentsika amin'izay: tany an-tsena izaho sy neny omaly maraina, iray volana lasa izay no tsy nandalo i dadabe. Ao tsara, ndao ara-jerentsika amin'ny farany. Ny filazam-potoana hoavy. Izy io dia manondro fotoana aorianan'ny fotoana itenenana. Ireto avy ny karazany itenenana ny hoavy: rahampitso, raha afaka-pitso, raha alina, rehefa avy eo, raha hariva. Maro avokoa no azo itenenana ny fotoana hoavy. Dia ireto ary ny ohatra e: andeha hianatra rahampitso, hamita enti-mody aho rehefa avy eo. Ao tsara, mazava tsara daholo. Misaotra antsika sy misaina raha ny heno tsara e. Amin'ny manaraka indray isika manohy lesona. Veloma ary eo.